Fa ny miarabantsika tsy ray avindray atratran'ny fotoana manokana izay andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia ny mofinaina amin'ity maraina alakamisy ity. Alohan'ny hidirantsika amin'izany anefa dia vavaka isika. Ry Tomban'Andriamanitra, tolotrainao ny tena laza ny asa sy ny voninahitra, misaotra anao izay fa mbola omena tombontsoa indray ianao dia fanay mandray ny teninao fa meteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fiaraham-mivavaka aza ho mpitahiana. Tena amin'ny Malaki 3:7 manao hoe: ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy miresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niaino ka nanjeny izany. Ary nisy boky nisoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana an'izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Amen. Raha ny kristianina no mivory resaka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny amin'ireo fahamarinana sarobidy momba ny fanafotana dia tena azo hery sy ho fahamelombelomana tokoa izy. Tokony hianatra bebe kokoa isan'andro ny amin'ny raintsika izay any an-danitra isika dia azo fahalalana vaovao any amin'ny fahasoavany. Amin'izay dia haniry indrindra ilaza ny fitiavantsika. Raha manao an'izany isika dia hiamafana sy hiamarisika ihany koa ny fontsika. Raha mihevitra sy miresaka bebe kokoa ny amin'i Jesosy tsika ary kelikely kokoa ny amin'ny tenantsika dia ho eo amintsika bebe kokoa ny fanatrehan'i Kristy. Aoka hivondrona ny tarika madinika amin'ny hariva, amin'ny atoandro ary vao maraina, mandinika ny soratra masina. Raha ho voanareo ny varavaran'ny fonareo handray anazy dia fitaina lehibe no retsaka aminareo. Ny fandrenesan'ny tompo an'izay lazain'ny vavolombelona dia manambara amintsika fa eo anivontsika tokoa Jesosy. Hoy izy manao hoe: na aiza no hiangonan'ny 2 na 3 amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Tsy olona anankiray no manao ny fijoroana vavolombelona rehetra ho an'i Jesosy, fa ny tsirairay izay tia an'Andriamanitra dia tokony hijoro vavolombelona ny amin'ny hasarobidiny fahasoavany sy ny fahamarinany. Ampifamatotra ny fo amin'Andriamanitra amin'ny fatorana maharitra ny fiaraha-mivavaka, ny fanekentsika ny Kristy ampahay be maso sy amikem-po, ny fanehoantsika, ny faharementsika, ny fanatrehiterantsika ihany koa, ary ihany koa ny fitiavany ao amin'ny toetrantsika dia hahatonga ny hafa ho voasarika ny hatsaran'ny fahamasinana. Izao ary no raiso ho tsarovan'Andriamanitra ireo izay nivory sy ny saintsaina momba ny anarany ary ho vonjena amin'ny fanjonganana lehibe izy. Ho toy ny vatosoa sarobidy eo masina izy ireo, sy haimben'ny maina ny mpanompo an'Andriamanitra. Misy valisoa lehibe izay tsy haitombanana ho an'ireo izay manokana ny fiainany ho an'ny fanompoana azy. Fa hoy izy manao hoe: tsy ho kely tsy akory ny fikalezanareo ainao amin'ny tompo. Amen. Vavaka isika, sotranao zareo ny amin'izany teninao izany. Aoka ho fiainanay tokoa ny fikatsahana anao, fikatsahana fahamarinanao. Iainao anatin'ny vavaka izahay ary haharitra ny amin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.